fanentin'ireo kabary teo aloha mbako manana ihany koa ny firavitso izy efa natolotr'ireo kabary teo aloha fa hiditra avy hatrany amin'ny raharam-pirenena président Rasitraka satria naverimberina teo foana hoe mahantritsika zary raha misy misakafo telo isanandro sisa rehevoaka malagasy dia eo no raisiko ny kabariko monsieur le président mandresitsika 5 mandresitsika 5 very lakile azavaiko ny lakile fandresena no tsy ateteratanatsika am'izao fotoan'izao dia natao hoe fasahina efa sondaninao zao teo ka raha tafaveritsika io lakile io dia 100 isanjato ny fandresetsika noho izany mila fasahinana izy 5 zao iteny any anao teo monsieur le président hoe mahantra hivoaka malagasy tena fahadiranovanao marina zany président fa itsika no matsapa an'izany fantrany voaka malagasy zany fa le tena voaka malagasy mahantra dia zay ny olana ary ny tena fahadilanovana mihitsy nopotika am'izao fotoan'izao satria tsy valahary reto mitondro reto azavaiko inona tsy mahavalahary azy manara loatra ny fahantrany olona zay jamba ny fahantrany tsy malala kory na hoe mahantra aza izy dia mitondra ty karazana tosike tsimbone tsinjo e le mahazo an'izay koa ndray mandeha mihinan-jabora dia zay fahalavitra anazy ny fahantrana saty monsieur le président manazava amin'le olona mahantra sy fahadiranofana hoe tsy mahavita taonanao iny zavatry ianao miteny anazy an'izay reo la zay efa maharary nareo arozy tsy mamianaiky zareo mba manolotra kely ndray no kotabaisinareo manahirana le politika na izany aza nefa mila mijorotsika satria zay le ilananay zay ny ilanao an'reto kambana ato anaty natokotsika Madagasikara sy no antoko miaraka amintsika reto hoe inona no atao manoloana an'izany fa niady aho hoe toizany dekite fitratrano farany le zavatra teneny teo satria efa nanakaiky ale tena izy fa mbola nitazominy fa tsy maninona fa aneo hiditra lalina kokoa am'le zavatra tia nitenenina dia hoe andaotsika tsy hijanona ato anatin'ny tokantrano ny tiako Madagasikara raha te andresy fa reo olona zay veritsika fa mahantra sahirana ary tsy morona sy miraika amin'ny politika reo no andao resena lahatra hiaraka amintsika anao an'ity kombaty zay voalohany inona no paikady zany ilaina ty amin'ny antoko misy atsika zay malala manavaka ny fahantrana sy ny tsy fahantrana ny fandrosoana sy ny tsy fandrosoana fahombiazana sy ny tsy fahombiazana ny fahaizana sy ny tsy fahaizana mpitondry dia miandry atsika hitaposina am'zareo zay zay aloha anakiray faharoa président tsy mandeha tsony politika raha tsisy vola terenao marina fa dia mitekena tsy savaky an'le izy ka andaotsika andresy lahatra aty amintsika misy olona manam-pola be da be fa tsy resitsika lahatra izy eo amin'ny lakile fandresena hoa le fasahina hoe raha manampy an'tiny zay na manampy ny mpanohitra dia ho azy ny aso zay rehefa avy eo inona garantie miatsika an'zareo fa tsisy an'inona izy tsisy ikitika izy tamin'ny propagande zay président nanazanolana zany antsoina ny olona anankiray vonina niaraka amin'ny tiny mamitsy tena niaraka hatramo zay anoana amin'ny propagande na manome automobile izy io zay matakotakoly le numéro aza teo fatitra hoe anazy misy ary fa matsiramana io satria fa zato zao reo dia ohatra le tahotra noho izany mila tsika zay mila antoka avy amintsika za matoko ianao président afaka manao an'izany ary vao miteny anao dia ampisan'ny olona zay ngamba ny zavatra hoentiko ao anatin'le politika le makasika le mampiaseule populaire le pouvoir Ninona hoe lazainareo dia amiko krismasy ny erody ty erody apazaka mihitsy no manjaka eto amintsika eto ary tena ratsy fanahy tonga mpamonjy fa izy renany tsy faly ary tena naniry ny amonona za mpamonjy any tongotsika mitondra mazava ny aizina ny nameny anareo
ny aizana ny nameny antsika. Zao zay eto manao krismasy lasa krismasy boîte de nuit zao eto aminay eto. Raha ohatra nareo mipetraka eto amin'ny manodidina eto tsy afaka matory-tsony ianao mialohany amin'ny 12 alina fa dia tatatata ao ambany ao ilay izy. Mirehatra ilay jiro eto ambany eto ery alavitra ery analakely tsy ambanimbany eto fotsiny dia efa tsisy jiro tsisy rano. Zay le fampandrosoana selfie. Fitapitaka fotsiny ilay izy. Ohatra n'ilay niresahan'ny zareo député teo ny teny izy hoe manome vary. Mba resahantsika kely le mpamome vary. Raha ohatra ilay izy ka tena vary no menareo malagasy anankiray mihinam-bary telo isan'andro. 100 grammes amin'ny maraina, 200 grammes ny atoandro, 200 grammes ny hariva. Zay ny normal zay. Zay zany le telo isan'andro niresahan'ny président teo. Raha ataonareo mikajikajy zany 500 grammes zany ny ray andro. Raha ataonareo fois 7 zay dia manome herinandro dia raha fois 52 zay dia manome heritaona dia raha fois 5 zay dia manome 5 taona. Raha ataonareo ilay kajikajy ataova telefônina vetivety hoe 910 kilo zany. Tonga 910 kilo ilay zaraina taminareo matozaka-nareo tanana ilay izy tsy tonga. Fita, tena fita sady zadatsy. Manaraka an'izay le ray aman-dreny seny oka hoe mba tsy mifahotanareo ray aman-dreny, mba tsy mifahotanareo dadabe loha atao lasa loloavinay tanora, loloavinay taranaka fana mandiny tsy nirediredi-nareo akory natao reto fatakaifa tsy rahanareo le izy nenareo dia hoe zay ny androany any zay koa fa antitra ie tena fa antitra aloha nareo fa antitra ratsy fara. Aloha mba zany zay hoe tanora miaraka amin'irety ny vieux reto dia nanontany zareo naantoaka zao hoe nareo taminareo mitovy taona taminay dia zay hoe tsia. Teneniko anareo 90 taona zay tsika mijaly teto dia nareo hoe dia iny fa dia androso i zavatra eo anatin'ny 3 taona na 5 taona. Fita, tena fita ka tena mizalahy député rehetra mahafinaritra aloha ny fiaraha-miasa ary tena mbola hito tsy nandeha nakay izany vezivezy teo fotsiny dia mba nandeha mijery ihany koa dia eto dia miteny anareo koa nareo zay ambany tanàna aiza dia tena manaiky ataon'reto fitondrany reto totohatra ifikirana amin'ny fitondrany foana. Tena marina tsy nareo ny mahantra fa napahantrany nareo. Marina tsy nareo mibaky fa nahabadony nareo misy politika amin'ny fanabadony eto. Tsy eritreritry ny ampandroso an'ity fireneny ity zany mihitsy ireo mpitondro ireo. Fitaky zany, lainy zany, ary iseny io mihitsy no miprove an'ilay izy. Aiza adiny fa ny tanindrazana dia indrana avy any amin'ny taranaka fary amandimby fa tsy lova lovainareo avy any amin'ny tolo. Nareo zao tolo eo dia zay zany zao nandeha mahafatrano anareo eto mandrakizay. Marina e, ary tsisy mijanona mandrakizay zany. Na fahantrano ny vahoakanay ary tsy mandrakizay zay dia hijoro eto foana ary tsy hijanona farany ho antsika rehetra zay tena nitolona, ho antsika rehetra zay tena nanao an'ilay asa manana faharetana ary mahereza fa eto tsika rehetrarehetra mafy miady tsisy mialy tsika eto fa vitaitsika hatramin'ny farany eo never. Vedavy lakile voeny amin'ny fanantenana avy amin'Andriamanitra dia ny fiandohan'ny taona. Ny boky izay nivakena tamintsika teo boky ny Deutéronomie toko 1:15 ka hatramin'ny 12 no akatsika hafatra sy taridalana hoentsika miatrika ny taona vaovao zay mbola tsy fantatsika manehoaka ny ampitso azy. Inona ny taridalana omeny izany tenin'Andriamanitra zany atsika riavana. Rehefa mandray boky ny Deutéronomie isika na mamaky azy ny tena zava-dehibe dia ny fifamatorany fiainan'ny vahoaka sy ny tany ary ny firenena. Mifamatotra tsy azo vahana mihitsy reo fiainam-pirenena fiainan'ny vahoaka. Ary zany raha mamaky an'izy atsika dia mamerimberina dia Isao fa maro dia maro ny teny miverimberina hoe tany io tany io firenena. Zany no tiana lazaina mifamatotra ny fiainam-pirenena ary zany no lazantsika fa rehefa mivavaka tsika ka makataka amin'Andriamanitra dia esoa ny amantsaina ilay hoe ara-panahy.
fa ny zava-dehibe mihevitra atsika sy ny firenentsika ny tantsika Andriamanitra. Ary manana hevitra, manana vina iainantsika eto amin'ny tantsika mba hiada-pinahitrisika. Rehefa mamaky ny bokin'ny Deutéronomie tsika ho an'ny mpandinika Baiboly dia misy fanontaniana tsy maintsy variana hoe ahoana no atao ahazahoana miaina finaritra sy miadana eo amin'ny tany sy ny firenena izay nomen'Andriamanitra atsika. Avelika ilay fanontaniana. Ahoana no atao ahazahoana miaina finaritra sy miadana eo amin'ny tany sy ny firenena izay nomen'Andriamanitra atsika. Raha metraka fanontaniantsika hoe ahoana no atao, misy asa zany. Tsy resaka ny vita ny fitondrana ambavaka io fa misy asa izay nomen'Andriamanitra atsika ataotsika ahafahantsika miaina sy finaritra miadana eto amin'ny tany sy ny firenena. Amin'izao tamin'ny zao ry havana dia mamaly atsika momba an'izany rehefa andihy ny vitsivitsy rehetra ho atsika ao amin'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara dia tenin'Andriamanitra omaly io. Zany hoe io mihitsy no voalahatra. Tsy sanatria raisina manokana izy io. Sao dia misy teny iray ihany hoe ato ny teny mamboamboarina fa tena teny voalahatra ho an'ny fiangonana. Omaly io ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ny amin'ity atsika reto andihin'ny vitsivitsy reto dia ilay teny hitantsika anatin'ny fandaharana amin'ity atsika azy hoe vonona hitaly atsika sy ny firenentsika na ny tantsika Andriamanitra. Andriamanitra vonona fa vonona koventsika. Vonona hitaly amintsika sy ny firenentsika Andriamanitra. Inona ilay ataotsika? Ny ataotsika dia izao voalohany indrindra andeha hijoro ametraka ny fahataoran'Andriamanitra. Hijoro ametraka ny fahataoran'Andriamanitra sy hanao sitrapon'Andriamanitra tsika eto amin'ny tany sy firenena omen'Andriamanitra atsika. Andeha tsika hijoro ametraka ny fahataoran'Andriamanitra sy hanao sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika tsara ny andinin'ny fahavalo.